d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy ianao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary misaotra anao mihaino izao fandaharana izao dia ny fandaharana mikasika ny kolikoly izany hoe atsahatra ny kolikoly hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay fa eo am-pelatananao ny fiainanay ary ianao no nanao izao fandaharana izao mba hahatonga anay ho tena zanaka mahafinaritra mahafapo anao ny fiainanay. Dia mitenena ao anatin'ny fonay ianao Tompo amin'izao fandaharana izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Nisy minisitra iray izay nanary ny filoham-panjakana raha vao nandray ny asany. Ny amin'ny fandehanana amin'ny fahamarinana no nananaran'ilay filoham-panjakana azy. Namaly ilay minisitra ka nanao hoe raha ianao no atahorako dia mety havita zavatra betsaka tsy fantatra ho akory aho. Fa misy iray lehibe noho ianao no tena atahorako izay mahita amin'ny miafina ka manara-maso aho. Matahotra sy manaja an'Andriamanitra aho Tompoko. Dia nangina ilay filoham-panjakana. Tena olona matahotra an'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity ary nandeha tamin'ny fahamarinana. Fahendren'ny malagasy fahiny dia ny hoe tainombo mivadika efa misy tompony ka tsy azo alaina. Fa ankehitriny efa tsy misy intsony izany. Toa efa rava ny soatoavina ary marina tokoa. Ilay teny amin'ny soratra masina dia ao amin'ny Timoty 2:7-5 manao hoe any amparany any. Dia hisy andro mahory. Ary tena andro mahory izao satria nahoana? Ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manaja raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo. Zany sy ny sisa. Tena andro mahory izao. Ombeny ianao dia maheno resaka. Miteny ny olona mitaraina hoe tena tonga tokoa tiany andro mahory. Koa aleo aloha mila jerentsika akaiky ary ny fototra iorenantsika amin'ny mahampino kristiana antsika hoe inona marina moa ny fototra iorenantsika. Marina fa ny fototra izay iorenantsika maha-kristiana antsika dia Jesosy Kristy, ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso, ilay zanak'Andriamanitra nanolotra ny ainy hamonjy, izay rehetra mino dia voavonjy. Izy no Tompo, izy no Andriamanitra. Marina izany. Izao anefa andrandrao angeny masonao. Iza no nahary izao rehetra izao? Na ny hita na ny tsy hita. Izy ilay tsy azo jerena fa feno voninahitra sy hery. Ny hareny famonjena, ny fahendrena, ny fahalalana azy avokoa.
ny fahatahorana azy no fiandoham-pahendrena ka hoy Jesosy Tompo hoe tiavo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, tiavo izy. Tia azy anefa amin'ny fahatahorana ary matahotra azy amin'ny fitiavana. Izany no fototra ioeranan'ny finoantsika. Tian'Andriamanitra antsika amin'ny fahatahorana azy, amin'ny fanajana azy, ary feno fahatahorana amin'ny fitiavana azy. Tsy azonao sarahina ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Nahoana ary ny fahatahorana an'i Jehova no fototra lehibe sady mafy, manokatra ny rakitry ny famonjena, ny fahendrena, ny fahalalana. Ary zany fahatahorana an'Andriamanitra zany araka ny voalazako teo dia miaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany ny fototry ny fiainana kristiana. Raha misy olona milaza fa hoe kristiana nefa tsy manana fahatahorana an'Andriamanitra dia milaza izy fa tian'Andriamanitra dia mpandainga izy. Fa ny olona tian'Andriamanitra dia mankatony teniny ary matahotra azy. Tsy ho afaka ho tian'Andriamanitra marina isika raha tsy matahotra azy, ary tsy ho afaka manaja an'Andriamanitra marina isika raha tsy tia azy. Asa veriko indray zany, tsy afaka hiteny ianao hoe ho tian'Andriamanitra marina raha tsy matahotra an'Andriamanitra, ary tsy afaka hanaja na ho tian'Andriamanitra koa ianao raha tsy tia azy. Tsy maintsy manaja an'Andriamanitra ianao, zay ianao vao lazaina fa hoe tian'Andriamanitra. Marina fa zavatra lehibe ary fototry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fitiavana azy. Ary ny teniny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, nefa aoka tsy ho adino fa ny fahatahorana an'i Jehovah dia fototra miaraka amin'izany, ary tsy afaka misaraka ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Izany no voalaza ao amin'ny Joba 7:20. Fahatahorana an'Andriamanitra. Ahoana tsara hozy izy ny soratra masina ny amin'ity fahatahorana an'Andriamanitra ity, fa tiako mihitsy mba hilentsika tsara ao anatin'ny saitsika izany fahatahorana an'Andriamanitra izany. Ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Hoy Joba, hoy no ohabolana 2:7. Ny fahatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahalalana, fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Hoy kosa ny Salamo 120:10, ny fahatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no amin'izany rehetra, amin'izay rehetra mankatoy izany. Ny fahatahorana an'i Jehova fiandoham-pahendrena, ary ny fahafantarana ny ray masina ny fahazavan-tsaina. Hoy ny ohabolana 7:7. Dia hoy ny mpitoroteny 2:20, ary efa re izany rehetra izany, dia izao ny farateny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon'ny olona rehetra. Satria ny fahatahorana an'i Jehova no fiarovana mahatoky, ary ny zanany azo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehova no ioeranan'ny hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Fahatahorana an'Andriamanitra. Fa inona moa no atao hoe kristiana? Marina tokoa fa ny kristiana dia olona niova fo, olona efa nibebaka. Marina izany, ary nandray an'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Ny fanahy masina no mitari-dalana azy isan'andro, ary mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatahoranaandriamanitra tokoa izany olona izany. Hitantsika fa maro ny kristiana mameno ny fiangonana. Tsara izany, saingy inona nefa ny fiovana hita eo amin'ny firenena? Zay ny zavatra mampatahotra, ary zay ny antony hitenenana amintsika ny hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Kristiana
milaza fa tia an'Andriamanitra fa tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy azo sarahana ry havana ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra sy ny fanajana an'Andriamanitra ary ny fahatahorana zany Andriamanitra izany, fankatoavana zany Andriamanitra zany. Tsy azo sarahana. Raha misy olona milaza fa hoe tia an'Andriamanitra nefa tsy manaja azy, tsy matahotra azy, dia mandainga izy. Heverintsika ve fa ny mpanjaka sy ny tompony tompo dia ho tonga eo amin'ny toerana izay tsy hanajana azy sy tsy hatahorana azy? Tsia. Raha mivorintsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny antony ivoriana eto, nefa tsy misy fanajana an'Andriamanitra, tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra, heverintsika ve fa hanatrika eo izany Andriamanitra izany? Tsia ry havana. Masina Andriamanitra. Tsy azo ahetry hitovy amintsika olombelona izy. Hevitry Satana tamin'ny Adama sy Eva ny hoe raha mihinana an'io voankazo io ianao dia hitovy amin'Andriamanitra. Hevitry Satana izany. Fa tsisy fahamarinana akory. Ny olona izay feno fahatahorana sy fanajana an'Andriamanitra dia izany no atao hoe kristiana marina. Ary zany ny zavatra mampalahelo satria mitombo ny faharatsiana, mitombo ny kolikoly. Izany ankeny atao hoe tsy fahatahorana an'Andriamanitra. Nefa kristiana mandray fanasany Tompo, mandray raha, manao ny asa rehetrarehetra ao am-piangonana, diakône, mpihira zao, kanefa mitombo ny faharatsiana. Dia tokony mametraka fanontaniana antsika hoe aiza marina aho zany? Tena izy marina aho ve sa ahoana? Raha io fahatahorana sy fanajana an'Andriamanitra io ry havana, ny orenany finoantsika dia ho lavitra ny handray kolikoly isika. Ho lavitra zany hoe mandeha amin'ny tsy fahamarinana zany, satria fantatra loatra fa eo anilanao ny Tompo Andriamanitra, mahita anao izy ary tianao izy, ka tsy anao zay tsy zavatra tsy tiany ianao, na zavatra tsy manaja azy, na zavatra hanalabaraka azy. Tsy maintsy feno fanajana an'Andriamanitra ny fonao satria fantatrao izy. Ary efa nikenao ho ray, zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Izany ianao no atao hoe olona efa nibebaka, niala tamin'ny ratsy fanao, ny ovafo, olom-baovao. Tsarovy Zakaiosy. Rehefa niditra tao an-tranony Jesosy ka niteny taminy hoe midina faingana ianao ry Zakaiosy, fa tsy maintsy makao an-tranonao aho anio. Faly ery izy niazakazaka, ny aloha lalana, nymonomonina ny vahoaka, niteny hoe lasa any amin'ny tranon'olona mpangalatra izy. Tsy nahoana zany, satria nahoana? Nisy fanapahan-kevitra tao anatiny hiala amin'ny ratsy, tsy hanao kolikoly, tsy hangala tety, haka vola mihoatra noho izay tokony aloha. Zany ny fanapahan-kevitra Zakaiosy. Hanonotra ny lasa na hanapa-kevitra izy, vita zay ny fangalarana, tsy hanao intsony aho. Ka noho izany zavatr'olona izay nalaiko tamin'ny fanambakana honerako. Ary raha misy aminareo reto nangalarako zavatra, honerako. Tsy hanao intsony aho manomboka hatramin'izao, handeha amin'ny fahamarinana aho, satria efa napiditra an' Jesosy teo amin'ny fiainako aho. Zany ry havako no atao hoe kristiana marina. Ianao koa ary manaova tahaka ny Zakaiosy. Aoka izay, fenoy fahatahoran'Andriamanitra ny fonao. Hitahy anao anie izy, ary hirotsaka aminao ny fahasoavana rehetra, satria tena zanak'Andriamanitra ianao. Tena manahaka an'Andriamanitra ianao, tahaka ny tenenin'ny Paoly hoe aoka isika hanahaka an'Andriamanitra. Hitahy anao ny Tompo. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io.
fa tianao dia tianao zahay zanakao ho tahaka anao, mandeha amin'ny marina, tsy tia risoriso, tsy tia kolikoly, fa vavolombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity, amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahatsarana. Manapizy rehetra ny hainao zao feo zao ianao, hiala amin'ny ratsy rehetra, ka hanana fahatahorana anao amin'ny androm-piainany rehetra, ary hanaraka anao. Isafidy hanapa-kevitra tahaka ny Zakaiosy. Aminaranao Jesosy anongatana izany. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 720, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Renareo teo ny fandaharana Chaîne d'honnêteté.